Vehivavy Mendrika. Fandarana natokana ho an'ny vehivavy. Mpanatotosa sy mpanolotra Marthe, Hervee. Ny tenin'ny tompo izay voasoratra ato amin'ny Marka toko 10. Andininy 5:7 rahavavy no tiana anompanana indinidinika amin'izao ankehitriny izao. Hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotom-poina fa mba hanompo, ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotom-poina fa mba hanompo, ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Izany ny tenin'i Jesosy Kristy, ary ampianariny antsika mba hitondrantsika tena araka ny sitrapony.
Ampangino ny izaoko. Izany ny lohateniny hira-mbavaka nentin'ny amboara-peo imprimerie adventiste iny. Ampangino ny izaoko. Mandrakariva dia malahelo tsika rehefa tsy afaka miteny. Misy moa dia tena hoe zany mihitsy no andozany tokantranony. Manjakazaka hoy izy io vadiko io, ary dia tsy manana sohiteny mihitsy aho. Eny ekeko fa manana sohiteny tsika, kanefa kosa ny an'i Jesosy Kristy ampianariny mihitsy isika ay andefitra, ay anetry tena. Tsy isika no ieboebo, fa tena hoe ay andefitra isika. Zany mihitsy ny toerana nametrahan'Andriamanitra antsika vehivavy. Raha ny teny izy hoe ianareo vehivavy manike ny vadinareo. Efesianina 5:12. Ny tenin'Andriamanitra izay nivakiako taminao teo tao Marka 10:15 dia ialohavan'ny teny ao amin'ny 9:70 ka hatramin'ny 4:70. Andenga ho vakiako aminao fa hoy Jesosy taminy, angamba tsara mihitsy aza manomboka amin'ny 9:70 mihitsy ao mivakitsika. Aleo vakitsika hatramin'ny 9:70 ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba sy Jona zanak' Zebedio nanatona an' Jesosy ka nanao taminy hoe, mpampianatro, tianay mba ataonao aminay zay angatahanay aminao. Ary hoy izy taminy, inona moa no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy mirahalahy taminy, mba ekeo ny hipetrahanay ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao, ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao, any amin'ny voninahitra ao. Fa hoy Jesosy taminy, tsy fantatrareo zay angatahanareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay sotroako?
na ny atao batisa amin'ny batisa zay anaovana batisa. De hoe izy mirahala taminy, aina ihany ary hoy Jesosy taminy, raha ny kapoaka zay sotroko de ho sotroinareo ihany, ary ny batisa zay anaovana batisa de anaovana anareo ihany. Fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana na eo an-tanako ankavia kosa de tsy any anome izany, fa izay nanamboarana izany no omena. Ary noho nandre izany izy folo lahy, de tezitra noho nataony Jakoba sy Jonina izy. Fa Jesosy niantso azy anatona azy ka nanao taminy hoe, fantatrareo fa zay ekeny ny jentilisa ho mpanapaka de mampanompo azy, ary ny lehibeny de mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza ny teo lehibe eo aminareo de ho mpanompo anareo izy, ary na iza ny teo ambony eo aminareo de ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo, ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Tamin'izany teny izany de efa nambarany Jesosy Kristy sahady ny aminy hoe hanolotra ny ainy izy. Ny fanompona zay ataony de tena miatra amanaina, ary zany dia ho avitra isolo ny maro. Izany ny fanambarany Jesosy ny amin'ny hafatesany eo amin'ny hazo fijaliana sy hitsanganany amin'ny maty sahady. Rahavavy malala, misy olona sasany, vehivavy sasany, ny antony tena anambadiny dia ny adanana hony. Miaino an'le fitenin'ny lehilahy sasany hoe ataoko ravaky ny tokantranoko ianao, de mieritreritra izy hoe ohatran'le voninkazo ao anatin'ny vazy zany de mipetraka ao anatin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ary de amin'izay fotoana izay anolokolo eo fotsiny vadiko de za am'izany miadana, de za am'izany mipetraka fotsiny, de tolorana ny soa, de karakaraina, de mena piasa be dehibe anampy hikarakara, de oatra mpanjaka kely ao anatin'ny tokantrano. Ka raha vao tsy manao an'izay le vady de sosotra, tezitra, malahelo, tafitohana koa, mivoto fo hoe io tsy manao an'izao io ohatr'izao, za tena tsy ampy fitiavana mihitsy. Ary misy ary moa sasany de tena mamono tena satria tsy ampy fitiavana. Ny sasany indray de mitady fitiavana ny velany, de io mahatonga anazy mijangajanga. Ny sasany indray raha vao lasa ny vadiny de iny mitady an'izay lehilahy hafa hiaraka aminy. Rahavavy malala, mamenatra izany rehetrarehetra izany. Le toe-tsaina mihitsy ny mila ovana, fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mbola ohatra zay ny toe-tsainao hoe ianao ho andrianina ao anatin'ny tokantrano, de tsy hanao ninninona fa misikotra ho fotsiny, de mikarakara ho, de androany io lokona maitsomaitso, de raha pitso indray lokona menamena, de tahaka izany koa ny volo, de tahaka izany manamboatra tarehy eo amin'ny fitaratra no atao raharaha. Raha izany no ataonao de mbola ambarako anao hoe mbola lavitra ny maha-kristianina ianao. Tsy hoe avela zany ho lava be eo ny ho, tsy zany ny dikan'le izy,
Tsia tsy izany mihitsy, fa hoe raha ohatra ka milalao an'io no atao raharaha an'io, raha riva, raha pitso, mandritry ny tontolo andro tsy mba misy atao fa de mitonantonana ohatry ny vilany atoandro fotsiny. Mbola tena lavitra ny manara-dian'i Kristy isika raha izany, satria hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, ny zanak'olona hozy tsy tonga mba hanompo, tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Izany Jesosy Kristy, ary ny mpanara-dian'i Jesosy Kristy rehetra rehetra de manana toe-po sy toe-tsaina hoe tonga hanompo afa-tsy hotompoana. Betsaka ny milaza kristianina raha vavy, fa izao hoy ny tenin'ny Tompo ao Matthieu 12:17, ny voany no ahafantarana ny azo. Ny voany no ahafantarana ny azo. Ka mila mitandrina isika, draolahy de fihetsiketsehana ivelany fotsiny ny maha-kristianina antsika, fa tsisy fiantraikany akory ao anatin'ny tenin'Andriamanitra na eo amin'ny fiainantsika zany. Tsisy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika ilay tenin'Andriamanitra. Mila mandihy ny tenary isika, dinio ny tenanao, na mitoetra amin'ny finoana ianao na tsia, izaho toetra ny tenanareo. Hoy ny teny amin'ny Korintianina faharoa 7:5. Misy indray ny sasany de tena nandrianina tokoa, ary de rehefa manana ny ampy mora am'se de manana ampiadanana de inona no miseho? Lasa miavinavina, lasa miavinavina. Aoka nga ity hira anankiray ity no hanohizantsika azy, de noho tsara ny tononkira Ampino nau ze son, ira manu.
ambinao Jesoa no lohatenin'ny hira nentin'ny CDR UGBM ingy Union des groupes bibliques de Madagascar. Ao anatin'le firana CDR misy an'izany hira izany. Ambinao Jesoa, raha vantany vao manana toerana kely dia efa milingilingy tsy mahalala manao ninina ntsony. Misy moa ny sasany hoe tsara karama noho ny vadiny izy dia mirehare eo anatrehan'izay ary dia manambady mandrakarivan'le lehilahy. Inona koa tianao? Ila voamena amin'ny volam-bazonao. Inona koa tianao? Toy izao manambany ny ampianarin'Andriamanitra antsika dia mipetraka tsara amin'ny toerana misy antsika, mandalo ny zavatra rehetra ary izay manetry tena no asandratra fa izay manandra tena no ahetry. Manoloana n'izany teny izany dia mila manana ny fanahy ny fatahorana an'Andriamanitra tsika. Mahatonga ny olona mirehare sy mieboebo ary mitomany otom-poina fa tsy ny anompo dia fiheverany tena no zavatra, fitiavan-tenany ary indrindra ny tsy fananana ny Jesoa ao anaty. Tsy misy olona manana ny Jesosy Kristy izany ao anatiny ka mirehare na mihevitena ho zavatra. Fa jereo tsara fa rehefa mandray, rehefa nahita ny fanena tamin'i Jesosy ny olona anankiray dia amin'izay fotoana izay mahatsiaro ny tena no tsinitsinina foana izy. Tsaroantsika ohatra ao amin'ny Exodosy ny antsoin'Andriamanitra any Mosesy. Rehefa natsoin'Andriamanitra Mosesy dia hitantsika amin'ny 10:10 zao ny valiny: Tompo mifona aminao aho izy. Olona tsy mahay mandeha teny na hatrany aloha na hatramin'izao itenenanao amin'ny mpanomponao zao aza fa votsavava sy miadam-piteny mahatsiaro tena ho tsy mahay ninninina Mosesy, tsy mahavita zavatra. Dia tsaroantsika koa Isaia, ao amin'ny Isaia 9, Isaia 9, ao amin'ny 5 hoy ny teniny hoe: hoy izaho lozako maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra ny toerako. Fa ny mpanjaka le Jehovah tompony maro ny efa hitany masoko. Izay rehetra tena hoe nandray ny tompo nahita ny tompo, ny fanena tamin'ny tompo teo amin'ny fiainany, dia mahatsapa hoe andray ty izaho ratsy, andray ty izaho tsinitsinina. Zany avokoa izy rehetra. Tsaroantsika koa Jeremia, andao nge jerena ny Jeremia 1, Jeremia 1 ny 9, Jeremia 1 9 hoy ny teny ao hoe: indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandahan-teny afa mbola zaza, mahatsiaro kely bitika, tsinitsinina fa tsy mieboebo na mirehare. Zany ny toe-posy toe-tsaina raha toa ka Jesosy no ao anaty. Mampandiny tena antsika izany rahavavy. Maripana hijerentsika hoe manao ahoana moa ty tsika ty, manao ahoana move tena Jesosy tokoa ny ao anatintsika. Petsaka ange le mivavaka nefa tena tsizy zay ny tena marina. Ny voany ny afantarana ny azo izy. Ka maripana anankiray hijerentsika hoe ao anatintsika tokoa ve Jesosy? Tena efa izy marina ve ny manjaka amin'ny fiainantsika? Indraindray fantatsika izy fa tsy hampandrosoantsika.
fantatsika izy fa tsy niraisitsika tena hoe mpamonjytsika sy tompontsika, fa raha tompontsika izy dia izy mihitsy ny sitrapony mihitsy no tanterahantsika, ary dia pirofo ny fitiavantsika azy zany. Araka ny Jaona 4:15. Maripana hoy aminao, ahafantarana ny hoe ao anaty ao ve Jesosy atsy. Misy an'ireny ny vehivavy zany rehefa le taratara zay mifadim-bolana de manontany tena, misy zazakely ve ato kibokato sa tsisy zazakely? De misy an'le fanaovana test reny any amin'ny pharmacie, manao test izy, eo ny ahitany hoe misy zazakely ao na tsisy zazakely. Ny ahafantarantsika hoe misy Jesosy ve ao amin'ny fiainantsika sa tsisy Jesosy, de testena, dinihana tsara, movy antsika mirearea eo anatrehan'izay ananantsika, movy antsika mitomany otom-poina ao an-tokantrano ao, movy antsika manana fanetretena, ary Jesosy tokoa ve no misandratra sa le vehivavy mitomany ho te hafana lava de tezitra rehefa tsisy mitehaka. Misy ny vehivavy manao toy izany be deaibe, amboarina ny fipetraky ny trano, le seza tetsy na findrery amin'ny akaviandray, le fandriana tetsy na findrery andrefana, le toy izao le latabatra tetsy na findra tetsy ny ilany tetsy, de natao madio be reny trano. Tonga avy any le vadiny, jerena nanantena tehaka hoe ay tena nahavita azy ty vadiko ty, ohatr'izany manantena fankasitrahana. Avy eo tsisy tezitra amin'izay, ka le raha misy tonga avy any am-piasana de tonga de reraka ihany koa, de finaritra fotsiny izy mipetraka amin'le trano mahafinaritra, fa izy tsy mieritreritra mihitsy ny hoe andeha izy mba hiderany ty vadiny. De sosotra amin'izay ary, sosotra amin'izay le raha matoa. Zay rehetra ataoko tsy mba misy fankasitrahana na kely azy, de iny de lasa mivindavinda, de manao valifaty, ka na inona ataon'le lehilahy koa de za koa mba tsy akasitraka. Tokantrano tsy atao tahaka izany, fa ianao mila raharaha ohatran'ny ray zafy le mena raha zany no ataonao, ianao mandrora mitsy lany raha zany no ataonao. Fa ny tokantrano atao mandrakariva zay ahatonga ny hoe mifankatia ny mpivady, fifankatiavana amin'ny manjaka ao tokantrano, tsy misy ady, tsisy resaka valifaty. Fa ny tenanao ve de anaovanao valifaty? Tenanao mandendegny e vadinao de ny tenanao anaovanao valifaty? Tsy mety zany. Ianao ihany ny voa amin'izany, raha vavy malala. Zay nge mahatonga ny tompo miteny antsika amin'ny Romanina 12 hoe miova amin'ny fanavozana ny sainy, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, de izay tsara sady akasitrahana ny marina. Mila miova mihitsy tsika, miova amin'ny fanavozana ny saina. Zany le izy, mila miova isika. Tena Jesosy marina no arahana, tsy ahivon'ny tompo amintsika eto ankehitriny, fa ny zanak'olona ho izy tsy tonga mba hotom-poina fa mba hanompo. Ary raha mpanara-dian'i Kristy tsika, de izay ataony no ataontsika koa. Hoy ny teniny eo amin'ny Jaona 4:12 manao hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria zaho makany amin'ray. Ka le asa ataon'ny tompo ataontsika, tsy hoe tsy maintsy le mitory-teny ery amin'ny alitara, tsy zany fotsiny, fa hoe hatrao an-tokantrano ao hita amintsika Jesosy Kristy, ka
tena tsy tonga mba hotompoina isika fa mba anompo, manana toe-po, toe-tsaina anompo. Izany manara-dian'i Kristy. Tsy tokony izany ao anatin'ny fotsika foana le hoe za ve piasa nareo ato an-trano ato hoe nareo piasa nareo mihitsy ary ny sasany zany ny zavatra miseho de rehefa manambady izy nanatenany hoe angalany raha miseho piasa de izy amin'io le miantahanta sy miangotongoto fotsiny eran'ny trano fa tsy manao ninina. Ohatra ny gaga mihitsy amin'ireny vehivavy le hoe le lehilahy indray no mifomaraina de izy matory de faly rosoana sakafo eo am-pandriana. Zany ve no nanaovana anao vehivavy? Le izy anie mety hafinaritra anao zany fa raha tsy mahafaly ny tompo de tena tsy izy mihitsy. De aiza ny lalana izoranao raha tsy mahafaly ny tompo le izy? Zay nge ny teneniko anao tsy manara-dian'i Kristy nge ianao amin'izany miandro tompoana zany fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa anompo, anana toe-tsaina manompo tsika rehefa any Jesosy Kristy. Izany ny manara-dian'i Kristy zany. Tena manara-dia azy marina ve ianao? Tena manao ny sitrapony ve ianao? Faly ery ianao hoe tompoina fa mpanompon'i Kristy ve ianao amin'izany? Tsy hoe rehefa mandeha ianao mitory teny eto zay de ka za tsy inona nge mitory teny ka za tsy inona nge za nge vehivavy miasa ka hoana de tsy manana fotoana tsony hikarakarana tokantrano. Kinona fotsiny zany? Inona ny antony iasanao anaovana lamaody fa tsy mba hieritrretana zay anolokolonana eo an-tokantrano? Tsy mety zany ka. Tsy toe-tsaina kristianina zany. Mbola lavitra be ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Matahotra sao sanatria raha maty tampoka eo ianao ka direkta any amin'ny afo be. Rahavavy tsika mila miova. Aoka ho ao anatin'ny fotsika foana ny toe-tsaina sy ny toe-po hoe tsy tonga mba ho tompoina fa mba anompo. Aoka tsika zany tsy hitaraitana miepaka eo amin'izay anjara fanompoana napetrak'Andriamanitra amintsika. Misaoran'Andriamanitra raha nomeny hery sy tanjaka ianao afaka mikarakara ny tokantranonao. Misaoran'Andriamanitra raha nomeny tolo-tsaina ianao anatsaranao ny fari-piainanareo, anatsaranao ny ao an-tokantrano ao. Misaoran'Andriamanitra raha nomeny asa tsara ianao, azonao vola ety mampandroso ny ankohonana fa tsy hoe entina irehare na entina ieboebo. Raha anara-dian'i Kristy tsika de manao to azy ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba anompo. Ka eny ve sa tsy mipotsamolotra ve anao kosa inary mampipotsamolotra anao amin'izany? Le manolo tena ho an'ny tompo mihitsy ve ny manahirana anao? Tsy tianao le hoe ataon'i Jesosy Kristy hoe hanompo fa tsy ho tompoina. Aza mitomany haka ny toran'i Jesosy Kristy fa ilosoferany nanao an'izany. Aoka tsy ny fanahany losoferana ao anatintsika. Rehefa maka ny toeran'i Jesosy tsika, Jesosy ny tokony ho mpanjaka fa tsy isika, de manjary mitovy, manjary ny fanahany losofera zany ao anaty. Tsy rahavavy. Aoka tsika naiky anompo fa tsy ho tompoina. Ilana no tiku kaderisu
dia ira nokaloiny anjomara anoso vavaka ao amin'ny efitsekemina anoso vavaka izay iry zay. Raha totsika ka manatanteraka izany, baiko ny tompo amintsika izany, dia tokony ataontsika amin'ny fitiavana. Rehefa injay ane tena tia dia amin'izay fotoana izay mahafinaritra no mikarakara an'ilay izy. Ohatra izany hoe ndeha ataontsika hoe manasa ny fitafian'ny vadinao ianao, na mipasoka ny lobany ianao na toy izany. Raha ohatra ka tsy ampy ilay fitiavana dia any anatin'ny fonao any, za foana no sainy io hanompo azy ohatr'izao, fa za angana ilay ny ompiasany. Raha mbola zay ny ao anatin'ny fo zany dia tena tsisy fitiavana ianao na ny kely aza ny vadinao na izay karakarainao toy izany. Fa rehefa injay manasa an'ilay lambany ianao ohatra, na mipasoka ny akanjony ohatr'izany, raha ao anatinao ilay fitiavana dia ny ao anatin'ny fonao faly ery izao izy, ataoko an'izao ny amin'ny vadiko. Misy fifaliana ao anatinao manatanteraka an'iny, fa tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fahasorenana. Amin'izao vanim-potoana diavintsika izao dia be dia be ny vehivavy manale toe-tsaina hoe rehefa tsy mahavita ny tenany izy tsy avelao izy ho eo. Iza koa ny karakara azy eo, za nga andevony, za nga nalay no mpiasany, dia tsy mikarakara vady intsony. Raha vavy tsy izany ny antsika. Rehefa ao anatintsika ilay fitiavana dia mahafinaritra antsika ny manome service an'iny olona iny. Zany ilay izy. Eo mihitsy n'ilay toe-po sy toe-tsaina. Eo koa no afantaranao hatraiza ny fitiavanao, dia eo koa ny afantaranao hatraiza koa ny fitiavanao an'i Kristy. Satria raha tia an'i Kristy marina ianao ka izy ny ao anatinao dia manana ny toe-tsaina sy toe-pony io ianao. Ny fitiavany antsika mitafotafo no mahatonga azy hoe tonga izy mba hanompo ka hanolotra ny ainy mihitsy ho avitra izy olony maro, satria tena tia izy. Rehefa tiany azy zay eo amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Hoy ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jaona 3:1-9. Fitiavana mandrakizay hoy izy no hitiavako anao. Araka ny teniny ao amin'ny Isaia 3:7, Jeremia 2:3. Malala eo imasoko ianao izy, araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia 3:7. Ary ny fitiavan'i Kristy dia tena fitiavana pratika, tsy hoe teny ao anatin'ny Baiboly fotsiny dia zany no voasoratra, fa tena pratika ilay izy, nanolotra ny ainy mihitsy izy. Ary zany koa ny tenenany antsika, anaka aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina, amin'ny asa sy amin'ny marina. Zany le teny ao amin'ny Jaona 1:7-9. Manahoana ny fitiavantsika. Matetika antsika vehivavy dia miteny tsy tia mihitsy izy, tsy tia mihitsy, miandry tiavina foana tsika fa tsy mba mahay mitia. Dia hoy ny sasany, ka ny lehilahy kosa ngeny natao hoe tiava ny vadinareo eny raha vavy marina izany. Tena zany tokoa ilay voasoratra ao amin'ny Efesianina 5:5. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanolorany ny tenany hamonjy azy.
Fa azafady hoe mba jereo koa ao anaty baibolinao ao amin'ny Titosy hitanao ny Titosy ao aorian'ny Timoty ny Titosy toko 2 zao anie ny voasoratra ao amin'ny 3:3 ny vehivavy antim-panahy koa anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozony divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba ampianarany ny vehivavy tanora fanahy ho tia ny vadiny, ho tia ny zanany. Ny antim-panahy dia tokony efa ao anatiny mihitsy le fitiavana, fa ny tanora fanahy dia ampianarina ho tia ny vadiny. Vehivavy tanora fanahy, sao dia mbola vehivavy tanora fanahy ianao, mila mitia ny vady, mila mitia ny zanaka. Zany ny sitrapon'Andriamanitra, ary zany fitiavana zany tsy amin'ny tenina amin'ny lela fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Mila mianatra amin'ity koa isika, tena mila mianatra mitia, izany mihitsy le izy. Sa ahoana hoy ianao? Zany ny sitrapon'Andriamanitra. Aza miandriny hoe matetika mare olona miteny ny na ao an-tranonay ao dia tena tsapako mihitsy ny hoe tena tsy tia mihitsy izy, ary ianao ve nefa mba mampiseho ny fitiavana? Vao omaly nisy zazalahy mpianatra izay ny resaka tamiko, dia zao nataony ny mamako izay sy ny mamako rery ozy ny ao, dia le mamako ozy mampalahelo anahy mihitsy ozy, fa ohatry ny kizitina foana izy ozy izy ary tsy mba mahay maneho fitiavana anahy mihitsy, ohatra masosotra foana izy ozy izy. Dia zay no navaliko anazy, ary hono sy avy eo mba mahay maneho fitiavana azy, sy avy mba tsy masika aminy, mampiseho ny fitiavana ary tsy masosotra azy. Matetika dia miandry tsika, miandry ny otolorana, fa tsy manolotra. Miantso antsika ny Tompo iova amin'ny fanavozana ny saina. Fa rehefa mahita ianao hoe toa kizitiny ty olona ty, toa masosotra, toa sosotra amin'ny mpifono ty olona ty, dia aza tonga dia tezitra amin'ilay olona, fa mandiniha ianao tena, sao dia misy masosotra tokoa aloha ataonao sao dia masosotra ny ataonao, mbola misy masosotra ny ao matososotra ny olona noho izany mandini tena. Aoka isika no andiny tena, asiako mafy ny tenako mangana, hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly zay ao amin'ny Korintianina 1 toko 7, Korintianina 1 toko 7 ny 17. Asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko izy, fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho, dia ho lavina kosa ny tenako. Mila mandinika ny tena tsikitsika, ary mila mianatra mitia mandrakariva. Raha tianao ny tiavan'ny hafa anao, ianao mihitsy no aoka itia aneo fitiavana azy. Satria hoy ny tenin'ny Tompo izay hoe arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba hatovy aminy kosa. Lioka toko 9 andininy 1:30. Misy olona zao hitanao ohatry ny hoe rehefa miresaka izy dia mikitakita be anao foana, na ohatry ny hoe masika be aminao foana, dia ny zavatra angatahana aminao dia izao. Ary ianao ve sao dia misy zavatra mampasika aminao? Indraindray aloha dia misy iasany devoly, misy namosaviny sasany, dia misy voalo mainty mihitsy amin'ilay olona. Zay no tena zava-misy indraindray.
de mila roana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa sao de misy zavatra hafa aminao mampatonga ny olona masika aminao. Fa tsy tezitra fotsiny hoe iny masika amiko foana, za tsy tiany mihitsy, fa maninona ianao ny tsy tiany. Zay no tokony ho fantatra. Mila mandiny tena isika. Ary de manana toe-po hoe za no hanome satria za hanompo an' Jesosy. De za manome. Tsy manambany zany manompo zany, fa manana hery entina hanompo ianao, matoa afaka manompo. Manana fahaizana entina manompo ianao, matoa afaka manompo. Noho izany tsy manambany ianao akory zany zavatra zany. Manana ny omeny ianao, matoa manome. Voninahitra zany. Ary rehefa manome ianao, de zay afafin'ny olona ny jinjainy. Hoy ny teny ao ny Galatiana 4:7. Galatiana 4:7. Aza mety ho fitahany ianareo izy. Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa zay afafin'ny olona no jinjainy. Ka raha mamafy fifaliana ianao, de hijinja fifaliana. Raha mamafy fitiavana ianao, de hijinja fitiavana. Fa raha mamafy atezerana sy fahasosorana ianao, de hijinja atezerana sy fahasosorana. Ary amin'izay afafintsika koa, de mbola mila fantaritsika tsara koa ilay teny zay voasoratra tao amin'ny Korinthiana 2:7. Hoy ny vaky ny teny manao hoe: fa izao no lazaiko, zay mamafy kely de kely no jinjahany, fa zay mamafy be de be kosa no hojinjahany. Ka de hoy aminao hoe mamafaza be amin'ny fitiavana de hijinja be ianao. Ary mamafaza be amin'ny fahalemem-panahy de hijinja fahalemem-panahy ianao. Indraindray mikitakita le raha am'zay. Any ianao ty hatrizao sy hatrizao. De iny koa le raha matoa am'le maranitra be iny ny feo. Any ianao ty! De mifazafaza be. De mifanjinjy aho. De tsy hitan'ny ankizy zay atao. Mitomany fotsiny ankizy, dada sy neny reto raha hiady de malahelo be izy, de tonga any am-pianarana de tatarainy le mpampianatra, niatindray ny maîtresse dadanay sy neninay de zao nataony dadanay, de zao nataony neninay. De afa-baraka ne ianao afa-baraka. Zany inge ny zava-misy Ery amason'olona jerena atao kristianina be, atao fakatianareo, nefa voatantaran'le ankizy kely tsy malala an'izay ambonin'ny tany. Tatarainy daholo, zao ny ataony dada sy neny ao an-trano, miady lavitra zao, tsy mety ho azany. Okotsika tena iova amin'ny fanavozana ny saina, anetry tena, ary de hiezaka sika rahavavy, anao zay atsara ny ao an-tokantranontsika ao. Misaotra an'Andriamanitra mbola afaka mihetsiketsika. Anao zay atsara ny ao an-tokantrano ao, anome voninahitra an'Andriamanitra. Zay le tokony ataontsika. Koa aza kivy, aza malahelo, raha vizana de manovo hery ao amin'ny tompo hoe fantatro mihitsy anie, fa tsy vy akory ny haitsika fantatro zany. Kanefa hoy le tenin'ny tompo amin'ny Isaia 7:7 hoe zay kely hery de omeny hery be. Manovo ao amin'ny tompo mandrakarivotsika, ary ao koa no andraisantsika ny valim-pity rehetrarehetra. Aza miandro ny fankasitrahan'ny hafa ianao, fa araka le teny ao amin'ny Kolosianina 4:4. Kolosianina 4:7 mantsy, 7:20. Na inona ataonareo de ataovy amin'ny fotaka no an'ny tompo fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisinareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Zany inge le izy koa amin'izany mahireza rahavavy, ary zay ataonao ataovy amin'ny fitiavana arak'ilay afatra ao amin'ny Korintiana 1:9-4. Zay rehetra ataonareo de ataovy amin'ny fitiavana.
ampianaro ahy ity, izany hira vavaka izay irahantsika amin'ny antoko-pira hosana ao amin'ny efitsika mambotsatofo fitiavana izany no amaranantsika izao fandarina vehivavy mendrika izao. Ampianaro ao ity evony rety andra miny masoko ity tere fomba sy tarazo mamatotra pahazo tsy ananako fitiavana Surena kamana marintena Jai samituraka Isarayo efatu azireni Nangaramu teni echateni Natefatanya kari mulejana Gesù Kristi eke kutsiuvalina razai fanaratina vaivava kabawazire
mpanolotra Marthe, Hervee.